Mbola mafana ary azo lazaina fa mbola tena tsy milamina ny any amin'ny faritra Atsimon'Nosy any indrindra fa ny any Toliara any amin'izao fotoana izao manoloana an'ilay tetikasa base Toliara izay ahitana hevitra roa samy hafa be izao ho an'ireo mponina any Toliara any amin'izao ankehitriny izao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Asa dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany ny abonneo amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay efa nahita isan'andro. Tsy ampindrila moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono ny namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia mbola mahakasika ny tohiny raha base Toliara hatrany no tena iopanantsika atao anatin'ity vidéo ity izay azo lazaina fa mbola tena mafana ny toe-draharaha any an-toerana any amin'izao ankehitriny izao. Efa noresahantsika foana izay raha base Toliara izay isany ahitana hevitra roa samy hafa be izao avy any an-toerana any amin'izao fotoana izao. Ao ireo zay manaiky ny hisiny izay orinasa base Toliara izay. Ao kosa ireo zay mandamafy ary tena manositra hatramin'ny farany ny fitsanganany izay orinasa base Toliara izay any an-toerana any amin'izao fotoana izao. Ka io indrindra no tena miteraka resabe sy mampisy olana ny any Toliara amin'izao ankehitriny izao ka mipetraka ny fanontaniana manao hoe mety ho ahoana sy ahoana ny hotohiny ity raha base Toliara ity. Hisokatra ve izy ity sa tsy hisokatra araky ny fanohirany ireo zay manositra tanteraka an'izay fisiny orinasa base Toliara izay. Raha ny hevitra anireo zay manohana ny hisokafany ity orinasa base Toliara ity dia nilaza mazava tsara izy ireo fa efa nohavaozana ary natao mizazoro ilay cahier de charge izay efa nisy tany am-piantohana izay azo lazaina fa tsy nanaraka ny fenitra ara-tontolo iainana moa ny zava-nisy tamin'izany fotoana izany. Isany nanamafy an'izany fanavaozana ny cahier de charge izany i Andriamatoa Tinika Roberto izay sombambahoaka voafity tao Toliara voalohany no sady isany mpanohana mafatrapo ny fitondrana izay mijoro amin'izao ankehitriny izao. Ary nilaza mazava tsara izy tao anatin'izay teny izay nataon'izay fa tena nilazany marina mahakasika ny base Toliara izy fony tamin'ny fitondrana HVM izay no mampangainy fa tena extermination inekeny izany ary tsy nolaviny izany voalazany izany fa amin'izao ankehitriny izao kosa araky ny nambarany hatrany arakin'izay fanaovana mise à jour any cahier de charge izay dia hita sy tsapa fa tena ilainy Toliara ilay orinasa base Toliara ary tsy misy an'izany fanontohinana na eo amin'ny ara-tontolo iainana na ihany koa eo amin'izay fiainan'ny mponina any an-toerana izay fa kosa tombony lehibe ho an'ny Toliara ny fisokafan'io orinasa base Toliara io hizatrany noho izy izay hanome asa marobe ho an'ireo mponina indrindra fa ho an'ireo tanora any Toliara any raha vantany vao misokatra eo ka tsy tokony hanositra an'ity orinasa base Toliara ity sika ho izatrany fa tokony hanaiky sy tokony hiombon-kevitra amin'izay fitondram-panjakana mamela ny hisokafan'io orinasa base Toliara io any an-toerana any. Etsy ankilan'izay anefa namaly ary nilaza mazava tsara ireo mponina izay voatohintohina amin'izay fisokafan'ny orinasa base Toliara izay. Izany hoe ireo zanadriaky sy ireo zay solotena ny mponina rehetra any Toliara any ary indrindra fa ireo ray aman-dreny azo lazaina fa zoky olona any an-tanàna izay tena mandamafy ary tena tsy hanaiky ny hisokafany izay orinasa base Toliara izay satria ny hoavin'ny taranak'izy ireo araky ny nambaran'izy ireo hatrany no voatohintohina amin'izay rehetra izay ary ny tanindrazan'izy ireo no voatohintohina ao anatin'izay fa tsy misy an'izay hanaiky anio hisokafan'io base Toliara io araky ny voalazan'izy ireo hatrany na dia ho hisy fatiolona aza ary na dia ho Tapahan-Doha aza izy ireo araky ny nambaran'ireo ray aman-dreny izay nanao fanambarana ampahabe maso tao anatin'ny tambazotra tsiratsira Facebook tao
manoloana an'izay fanavana tanteraka ny hisokafany orinasa base Toliara izay ary tena tsy ankasitrahany izy ireo izany ny hisokafan'io orinasa base Toliara io na ino kidona na ino kitranga araky ny voalazan'izy ireo hatrany fa voniny izy ireo hiady hatramin'ny farany ny amin'izay tsy hisokafany io orinasa base Toliara io ho izy ireo hatrany. Isany tsy mankasitraka an'ity hisokafany orinasa base Toliara ity hatrany koa mo ny depiteny Toliara voalohany Andriamatoa Siteny Randranasolo Haiko ary nilaza mazava tsara ihany koa izy amin'ny mampanositra azy fa tena tsy mankasitraka ary tsy manaiky ny sokafan'io orinasa base Toliara io ary nanentana hatrany moa izy ho an'ireo mponina any Toliara izay mba tsy hanaiky hatramin'ny farany ny hisokafany izay orinasa base Toliara izay ninona ny resaka mandeha tsiroa ary ninona ny fampitahorana izay mahazo anareo ho izy hatrany. Tafiditra ao anatin'izay tafatafa ho an'ny vahoaka ny Toliara izay mo dia fantatra amin'izao ankehitriny izao fa nidina any an-toerana i Andriamatoa Siteny Randranasolo Haiko izay sombam-bahoaka ny Toliara voalohany sy ireo mpikambana ao anatiny izay prositeny miaraka amin'izay toy ny sombam-bahoaka ny mahajanga voalohany Andriamatoa Avakandro Kristian sy ireo naman'izy ireo mba hanao tatitra amin'ny vahoaka ny Toliara voalohany izay nifidy azy ireo nandritra izay fampilezan-kevitra ny sombam-bahoaka izay ary nahatonga azy ireo amin'izao toerana amin'ny mahasombam-bahoaka azy ireo zao. Midika izany fa raha ny vinavinan'izy ireo dia tsy maintsy ho isy araka izany ny famoriam-bahoaka any Toliara any manoloana an'izao fahatongavan'izy ireo any an-toerana izao. Etsy ankilan'izay anefa manoloana an'izay fahatongavan'ny Andriamatoa Siteny any an-toerana any dia nilaza mazava tsara ny préfet sy ny solotenany OMC any an-toerana any fa tsy azo atao ny famoriam-bahoaka any an-toerana any izay nohamarin'izy ireo fa famoriam-bahoaka tsy nahazo alalana amin'ny préfecture any an-toerana any ka izay no antony tsy azo anaovana an'izay famoriam-bahoaka izay. Mahakasika an'izay fanapahan-kevitra amin'ny tsy mahazo anaovana ny famoriam-bahoaka izay mo dia maro nametra-panontaniana amin'ilay manao hoe mety ho isy ifandraisany amin'ny resaka raha base Toliara ve izany ity resaka antondian'ny Siteny any an-toerana ity sa inona no tena marina ao ambadika an'izay rehetra izay sa tena hindeha hitondra an'izay tatitra ho an'ny vahoaka izay nifidy azy zay fa tsy misy ifandraisany akory amin'ilay resaka raha base Toliara no tena antondiany any an-toerana any. Andrasantsika araka izany no mety ho akon'izay fahatongavan'ny Siteny any an-toerana any amin'izao fotoana izao izay moa ve tena ho afaka hamoro vahoaka hatrany i Andriamatoa sombam-bahoaka Siteny sa tsy ho afaka hamoro vahoaka arakin'izay fanambarany solotenany OMC any an-toerana izay. Andrasantsika toraka izany ihany koa no mety ho toy n'ity raha base Toliara ity raha toa ka samy mitazona ny teny nomeny na ireo vahoaka izay manositra na ireo izay miezaky ny hanokafana an'izay orinasa base Toliara izay any an-toerana any. Izay zay ny masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy soratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay rehefa nahito isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.